Alleluia. Dia tongasoa koa ny tsirairay avy zay efa teo dia somary tsy teo dia tongasoa daholo a fifaliana be miona sy ny mandray asika rehetrarehetra ao anatin'izany. Ary tena Andriamanitra avy hatransika ao amin'ny asan'ny apôstôly faharoa fohy teny anankiray fa teny anankiray kako hoe mila zaraina amin'izao vanandro zao a teny toronteny voalohany tamin'ny fiangonana ny forona toronteny voalohany tamin'ny fiangonana ny forona teny tamin'izany fotoana no omeny tompo atsika indray androany ty eto ty hoe mila zay koa nomeny tompo atsika ao amin'ny asan'ny apôstôly faharoa andiny fahaefapolo zay any asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fahaefapolo marea tsara ve nareo marea tsara ray tokotany asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fahaefapolo manjay ary tokotany ka ohatra hoe tsy mitaiza zaza nao zany mbola misy toerana malalaka ty raha ohatra hoe tsy maintsy miafana zaza mijery zaza mivezivezy dia atao akory fa ho an'izay hoe afaka mipetraka tsara ka tsy mihetsiketsika dia mila misy toerana malalaka aty anatiny mety ho atsika zany sotra asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fahaefapolo ary nanambara sy nananatra azy tamin'ny teny maro hafa koa izy ka nanao hoe aoka ho vonjena ho afaka amin'ity taranaka maditra ity anareo aoka ho vonjena ho afaka amin'ity taranaka maditra ity anareo amin'ny teny frantsay dia hoe sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue amin'ny teny frantsay hafa ndray semeur dia hoy izy hoe séparez-vous de cette génération tordue tamin'izany andro zany voa ny fotoana mahery ko aminao lasa tany zay ny afaka napetraky Petera rehefa nitory ny filazantsara izy zay ny mahafinaritra anahy mihitsy amin'ny baiboly tenin'Andriamanitra maharitra mandrakizay mamaky ny asan'ny apôstôly faharoa fahaefapolo ianao dia ohatra hoe soratana androany 2020 androany janoary 2020 satria ny tenin'Andriamanitra dia marina foana ary tsy lany andro io tsy lany daty io fa io tena marina io zavatra rehetrarehetra voasoratra ao dia zay koa no tena tia napetraka amintsika betsaka nge maheno tenin'Andriamanitra fa tsy hienona amin'ny sofina fotsiny betsaka nge mahay tenin'Andriamanitra fa azo ao an-tsaina fotsiny fa tsisy action tsisy fankatoavana rehefa tsisy fankatoavana dika zay tsy misy finoana amintsika hoe fa mametaka tsara tenin'Andriamanitra androany hoe aoka ho vonjena amin'ity taranaka jangajanga sady maditra ity anareo aoka ho vonjena ho afaka amin'ity taranaka maditra ity anao ahoana moa nanaovana zany tsy afakotsika eto foana loatra antsika ny anana tsika amelaka ny homanarina tsika amelaka ny atanarena tsika amelaka ny am'izao ko aiza fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia mipetraka foana zay hoe aoka ho vonjena ao amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny version hafa dia séparé misy fisarahana foana zany rehefa miditra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ianao zany ny hitantsika ny Genesisy vao nanomboka ny faharina zao tontolo zao dia nampisaran'Andriamanitra ny maizina sy ny mazava nampisaran'Andriamanitra ny rano sy ny lanitra misy zavatra nampisarahany foana atao dia ohatr'izay ny fomban'Andriamanitra mampisaraka ary io fisarahana io raha tsy olona fotsiny izy dia hoe zay hoe sanctification fisarahana misaraka zany dia zay tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy zay koa androany aoka aneo ianao ho vonjena amin'ny taranaka maditra izy aloha sao dia tsy mahita hoe tsy taranaka maditra le taranaka amin'izao fotoana fa zay ny zavatra misy tamin'ny andro Petera rehefa teny izy hoe taranaka maditra mainka fa amin'izao 2020 zao mainka fa amin'izao 2020 zao dia tena hoe tia napetraka amintsika mihitsy hoe aza varina
aza mijanona amin'ny lasitra zao tontolo zao hoe oana tofaroa folo de izy hoe aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa iova baiko apenaka andriamanitra koa zay raha mamaky ndray tsika amin'io asaina apôstôly toko faharoa io a any amponipony any efa voakasika any fon'olona de natatavy teny izy hoe inona tokony ataonay raha de ho tetera hoe ahoana ny bebà de raha mijery version hafa ndray tsika de version semeur de miteny hoe changer miova zany miova isika tsirairay avy ka voalaza ko hoe navela tompony anokao navota tompony anao novozeny zao mandeana mivoka am'izay lala fahamarinana zay atoatsara mitany ay amin'ny lala fahamarinana noho ny anarana izy a de misy lalana zany andehananao mandrapiveriny jesosy a lalana ny fahamarinana tsy fantatrao androany a fantatrao raviso fahamarinana tsy fantatrao maly a fantatrao androany mila malala an'izay zany tsika de tia ampirisika anao hoe aoko anao vonjena amin'ity taranaka maditra ity aza manaraka ny fanao zao tontolo zao aza manaraka ny fomba zao tontolo zao ny tsika ny modely de modely atao anaty baiboly ny tsika ny modely de modely araky jesosy kristy ny tsika ny référence atsika de jesosy kristy raha ao am jesosy kristy ianao mitoetra am jesosy kristy ianao aoky anao hododina ihany koa teny amin'olona hoe aoky anao vonjena am'ty taranaka maditry aoky anao vonjena am'ty taranaka maditry ina moa zavatra misy atsofoto ny tsara lasa atao ratsy lasa atao tsara very ny fahamarinana manjavona ny fahamarinana no tena lehanty ny ao atokantrano tsisy fahamarinana tena andriamanitra mipetraka tsony isy atokantrano fa nahazoana samy makao azy samy manao azay ataony tsy azo tenitenenina ny ankizy tsy azo fehezina ny ankizy tsy azo omena tena andriamanitra ny ankizy ohatrany samy manao zay saim-patany fotsiny de miaina salamy zao de tsy ny ray aman-dreny tsony no lasa mamolavola ny ankizy fa lasa ny fiarahamonina mamolavola ny ankizy de le fiarahamonina nefa maninona azy izy teo mahaditsy fiarahamonina mahaditsy ozy bebe zay izy bebe tamin'ny herinandro miarana sakafo teo sivy valopolo taona moa izy sivy valopolo izy mbola matazaka be eo izy masy anazy tena misy vokany mianaka ozy izy de fakatoavana ray aman-dreny amanao zay ten'andriamanitra manajary rainao sy ny reninao mba maro andro ianao oela velona ianao de misy tika ozy izy de fakatoavana ray aman-dreny raha araky ny ten'andriamanitra mandrainay koa ray aman-dreny efa tsy araky ny ten'andriamanitra tsoy e de anao ndray mijoro de anao ndray lasa hoe tsy mamory ray aman-dreny fa raha araka ny ten'andriamanitra ho atsika tsy ranay avy ray aman-dreny ohatsy zany ampianaro ten'andriamanitra ny zaza e ampianaro ny sitrapon'andriamanitra ny zaza e io tsy resaka sekoly lahady io hoe any sekoly lahady izy no ampianaro any amin'ny katekomena izy no ampianaro tarabe zany ary tsy zany kio fa mitokantrano enao no asainy toko mampianatra zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza rehefa lehibe izy tsy ala am'izany tso izy anao mpizatra azy enao anao mpizatra azy enao tokony andraiky tany amin'ny zanakao ny zanakao de tadidio tsy haiko hoe filo taona folo taona sy ny sisa mbola nisy foana moa aorinao a tsika manana ray aman-dreny a zay mpitaiza zaza dokotera professeur mpitsabony zaza nomentoko famezavasoavana fampianarana ten'andriamanitra ihany koa misy foana hoe izy no ampianatra resaka hoe zaza resaka hoe tokantrano sy ny sisa araroatsika zany fotoana rehetrarehetra zany araroatsika nanomezantoko atsika mpanompony a afaka izaran'zany de hoavy fotoana aorinao fa sombitsombo ny faranakina ny am'zany resaka zaza sy ny manodidinazy zany fa za afaka lazaiko de tehetra ohatra ny éponge io zaza io éponge mbola tsisy rano de ahoa maka zany io mifoka zay alay zay tonga eo zany de araisiny
ka ianao rehefa tena hoe zaza ratsy ta izy ty dia mamy enatra va isa zaza zay natokany io de isa lenikaizy ray aman-dreny ianao ihany io zaza io voaka ny ivelany any any toetranao nge nataon'io e io zaza io teny any ivelany any any teninao no ataon'io ny fihetsikao no ataon'io ianao zany mame zavatra an'io ary io tsy tonga dia mahay io fa mila ampianarinao io ka eritrereto ihany zavatra teneny mba rehefa mivoaka ny zaza valo ambin'ny folo taona ohatra mandeha mianatra rehefa manambady ny zaza ny olo-dehibe moa zany efa olo-dehibe izy mba tsaroa ny tao dada sy mama hoe teny fitiavana ny tao teny malefaka ny tao fandeferana ny tao fifaliana be foana ny tao zao no lazaiko anao mitetiky ny devolo dia zao ampotika ny tokantrano fa rehefa potika ny tokantrano dia potika ny firenena rehefa potika ny tokantrano dia potika ny firenena ny tokantrano anankiray no atsona hoe fiangonana Jesosy Kristy amen na satsy amen naizanaiza iangonana ny roa na telo dia izy eo ampovoany a rehefa ho ianao zay dia mivady miampy zanaka ao anankiray telo zanaka ao moa zany raha efatra dia efa eninareo dia eo afovoany ao izy izy aizy Jesosy eo afovoany na izanaizy eny fiarinareo tena mianaka isana Jesosy zareo teny fitiavana ny ankizy omeo fitiavana ny ankizy omeo fandeferana ny ankizy zao no lazaiko anao raha feno fitiavanao atokantrano io ankizy io raha feno tampotampo eo atokantrano io ankizy io raha feno fahalemem-panao atokantrano io ankizy io tsy andeha ivoaboaka sy andeha any andeha fonany io fa tamanao an-trano io fa matoa izy tsy tamanao an-trano tsony dia ao an-trano zay mizara tsy mahatamana na miady foana dada sy mama na misy kizitina foanao na misy masika foanao na tena hoe samy mandeha am'izay tia fotsiny ao sanaty tsy hotely ny zanonao inona ny atao amin'ny hotely misakafo maraina dia misakafo ny atoany dia misakafo ny ariva dia matory amin'ny alina fa tsy sanaty tsy hotely ny tokantanao fa tena foaie fonenana minoa Jesosy tompo dia hovojena ianao sy ny ankohonanao ny jiosy ny hebreo rehefa nametraka Andriamanitra nanafaka azy tao amin'ny tany Egipta ho andeho any amin'ny tany Kanana dia nyteny mihitsy Andriamanitra nanafatra andry Mose sy ry Josoa hoe naiza le anao dia tantarao amin'ny zanakao hoe tsika nge ka andeha ho efajato taona tany Egipta fa rehefa andeha ho efajato taona tany tsika dia Andriamanitra nanafaka atsika dia tonga ty amin'ny tany Kanana isika ny sala amin'izany teo aloha tantarao amin'ny zanakao zany moa izy na ao an-trano nareo na nivelany nareo na rehefa mandeha voyage ianareo dia tantarao amin'ny zanakao zany inona mba tantarainao amin'ny zanakao io atrano so dia nytele no tena mitantara zavatra aminy ao zao nangatao mihitsy le misy rahalahy le mpiara-miasa amin'ny émission zay dia mandeha tika hotera nytondry dia nantsony izy mba meo kely an'ireny le anany aminao reny moa zany izy manana vidéo be da be a momba Jesosy eo voadika teny gasy le izy misy ary moa voadika amin'ny teny fipata teny Betsileo teny Tamroy efa nadika zany le izy dia misy vidéo a tantaran' Jesosy a misy vidéo a tantaran'ny Paoly a misy vidéo a dessin animé a sy maro isan-karazany raha mila anao dia manatona ty amiko a dia omeko maimaimpoana fa tsy amidy ny filazantsara tompoko tsy amidy ny filazantsara tsy amidy ny gala évangélike tsy amidy ny fitorité dia reny mampijere voakizy reny ampianariny ankizy mba hainy ankizy hoe Jesosy zany nampitsara tafio-drivotra raha antaninao zanakao izy hoe ao amaraka toko fafiry misy zany mba hainy zanakao hoe zany ianao ary zao dia tsy mahay koa hoe maraka toko fafiry Jesosy nampitsara tafio-drivotra raha tsy hainao zany mila mieritrerety vakio baiboly hainao ve hoe matio na maraka nalioka toko fafiry na foko Jesosy mofodimy sy ny azavahanyro misy zany verset classique efa verset clé tokony efa ananatsika ao anatsika ao tokony efa haitsika ao anatsika ao fa mila mametraka tsika ao atokantrano tenin'Andriamanitra mila mametraka tsika ao atokantrano ny fiadanana mila mametraka tsika ao atokantrano ny fifaliana mampalahelo be rehefa avy miasa eny amin'ny Jumbo reny eo amin'ny Tour Orange io rehefa larbi zay na zoma voaka amin'iny avy any amin'ny sport ina ankizy tsena
12 13 ans efa miaraka lasivavy ny akanjony mampatahotra akanjony tazany akanjo tena hoe efiboridana de tonga amin'ny fiteny hoe misipasipa de miara mandeha ty génération ty de antsona amitsika hoe génération ao anatin'ny fijangajanga ao anatin'ny faritona ao anatin'ny resaka filana raha fiteny azy izy de hoe génération sexolata zany hoe tena resaka mamofaty zay mahatonga le tordu na ampiasana ave ma tsy mahita hoe tordu ny olona na resaka tsotro zao ara ny resahanao fa maramara saina foana izy eo amoany ao vaky avazivazy foana izy zavatra tenenao zavatra maro zavatra tsotro zao ny resahanao vocabulaire tsotro zao ny resahanao aodiny ny olona foana la resaka fijangajangana filano tsy hitanao ve zany de lasa ihany aniny lasa ivazivasiny ozy le zokla zay tam'izay terminal la tam'izay tsy fotoana zay nanao lasy de mifampizarazara ao anaty lasy zany lehilahy de miresaka matantarao kely ny mombanareo tantarao kely zao sy zao io zay mahatsy de mifampizara eo zany zay misy rahalahy maromaro miara amy lasy de atao koa le zo de misy fotoana manka am'za terminal misy nandefa taratasy eo anay le mpiara-mianatra je t'aime tantelo izy terminal ao anaty ty hoe zay hety le taratasy zara no tena hoan'i Jesosy 16 ans kasian'i Jesosy anaty tamiza 16 ans zany tamiza 16 ans zay de efa nampianarina zoky ara-panahy ray aman-dreny ara-panahy nampianatra ny amin'ny resaka fahamasinana nampianatra ny amin'ny resaka fanambadiana nampianatra ny amin'ny resaka tanora famarinana momba ny tenin'Andriamanitra ilaitsika tanora ato zany mbola tsisy zay fampianarana zay misy efa miandraikitra ny tanora ilaitsika ato zany fa potika ny tanora am'izao fotoana potika ny tanora rava ny tanora am'izao fotoana satria tsy manay andraikitra ny ray aman-dreny satria le toratrano mihitsy ny sipa ozy le zokila tam'izay raha resaka sipasipy zany ozy za mainky am'zany za mainky am'zany fa fianarana aloha atao zany lotsy de mainky fa hitadrotsy le taratasy de resany zao am'izao fotoana classe de terminal miaraka amin'ny teneneo manao sipa ao am' Jesosy tsisy manao sipa zany rehefa iaraka ianao tonga dia miaraka de mivaty nisy fotoana Isaka nanyrahana mpanompony Abrahama nankavado anazy sérieux io fa tsy araka ny raha manzany tsy ataotao foany zany ho atsika tanorato inona raha miarahanao terminal ianao ko manao sipa ary tsisy sipy zany eo am' Jesosy terminal zany mbola mianatra zany mbola ao am' dada sy mamy zany fianarana aloha atao mbola misy première année deuxième année troisième année zay efa tany amy quatrième année tany zay vo niaraka tamin'ny ovadinay tao aloha zay tena hoe Jesosy fotsiny mitory filazantsara miaraka am' Jesosy Kristy mandeha amy famasinana mandeha amy tahotra an'Andriamanitra any amy quatrième année any zay vo hoe tia novatoka miaraka amin'ny ako vita mandeha mariage am'izao fotoana anao terminal manoatra fiainam-pivady kristianina nefa any atokatrano nefa dada sy mama nefa mpivavaka ianao koa mpivavaka fa hoaizy ianao anao inona ianao tsy any lalana raha rasena vavy tsy any lalana ry zandry malala tsy any lalana ry tanora Jesosy ifantoha ny fianarana ifantoha momba filazantsara iainana mbola ho avy eo foana mbola anambady mbola betsaka fa dia mbola tanora aloha mbola tsy ao anaty zay dia iainy tsara fifaliana fiadarana miaraka amin'ny ray aman-dreny ampahazay fa misy fampianarana mitokana mihitsy ho an'ny tanora ao anatin'izay ary alamitsika zay dia apetraka fampianarana formation ho an'ny tanora mpitofo mbola tsy manambady fa tsy hoy ny tena Andriamanitra zay hoe isy itondra vainafo eny atratra ve ka tsy ho may aza miditra fakam-panahy aza mandeha amin'ny lalana mbola tsy lalana tokony aleha
aza manaitra na mamono fitiavana raha tsy efa sitrapony fataro ten'andriamanitra fataro sitrapon'andriamanitra adidinao ray aman-dreny no mampianatra ny zanakao anatin'izany adidinao ray aman-dreny no mamolavola ny zanakao anatin'izany adidinao ray aman-dreny no miprezante an' jesosy amin'ny zanakao fa rehefa vao prezentenao tsara jesosy sy miboliny io ary io zazy io tsy asa vela hoe borika any dia hoe entoko ambavaka fotsiny izy toroio tenin'andriamanitra izy 12 ans zany ny zazy efa tokony efa mahafantatra an' jesosy ary tokony efa manolo tena 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans zay tany amin'ny 12 ans tany efa nalala an'izany jesosy zany efa isy tahotra tsara fomba fitezan'ny dadanay sy mamanay anay isaky ny alahady zay dia mandeha mivavaka tonga dia feo ny 504 familial iny 404 familial raha maro araka fiantsonanay tamin'izany satria zay be da be isaka alahady zay tsy miratsy fa makany am-piangonana foana mety hoe fomba voa tamin'izany mety hoe tsy haiko misy ravidravitra fa tao am-pony ray aman-dreny hoe hotezaina amin'ny famarina andreko zazy reto dia isaky ny alahady nandeha foana misy taona avy eo misy taona ray efa zay mirahalahy faralahy noentin'ny dadanay tadidiko misy eny voalohany eny tampoly voalohany eny am-piangonana eny misy tatana dia miara-mipetraka eo mihaino tenin'andriamanitra mifoka foana io zazy io rehefa mandeha tenin'andriamanitra mahafinaritra eny mahita isy zazy ato hoe maharitra tamin'ny firavana mihaino tenin'andriamanitra satria misy zavatra raisiny ao dia nampianarana an'izany zay ary zay natonga tenin'ny Paoly niresaka tamin'ny Timoty hoe enao fombola zaza dia efa nampianarana ny raibenao enao efa nampianarana ny renibenao tenin'andriamanitra andraikitrao io andraikitra ny ray aman-dreny io izany hoe mandray tenin'andriamanitra zany fa rehefa ianao no mijoro tsara mitarana koa rehetra eo dia moa tenin'andriamanitra hoe sambatra mitaranaky ny maro mandeha amin'ny fahavalina ny tenin'andriamanitra halleloia tena andraikitsika io zany hoe aza mankalasy zao tontolo zao hoe lasy ny tenin'andriamanitra raisina lasy ny tenin'andriamanitra raisina ho an' jesosy any voninahitra amin'ny zavatra rehetrarehetra fa misy zavatra ijoroana vavolombelona dia zarenantsika ary tsy nianarana no zava-dehibe tsy ny titra ny zava-dehibe satria nazarenantsika fotsiny hoe le fitezan'ny ray aman-dreny sy le fampitany ny tenin'andriamanitra mety misy ravidravitra atao mety misy éclairage voratsy voray fa atao anatina etaeta anomezana tenin'andriamanitra ho an'ny zanaka ny ray aman-dreny ny dadako paster ny dadabeako paster ny tany ambony ny tsy fantatro fa io dadabe anay io dia nanao défi tamin'ny mpanomposampy tao ambony tao zany hoe tena hoe ady fananana mihitsy hoe jesosy ho n'andriamanitra fa tsy io resaka andre bodilova sy fanomposampy io dia be nisy fifoazam-panahy mihitsy tao am-pomanarina tao tamin'izany noho izay hoe fitanian'ny fanahy masina ny esany zay ary zany iny fa mahatonga an'io me mandeha hoe misy mandray ny teny aty aoriana nisy ray aman-dreny natahotra n'andriamanitra tao nisy ray aman-dreny nizara tenin'andriamanitra tao dia zany tena aloha tsy vazivazy io fa andraikitrao io tsisy rehetra hoe paster na sisisa fa tena hoe ianao matahotra n'andriamanitra na dia koa rehefa aveo teo amin'ny dadanay indray rehefa izy indray mitory teny ka atao ampomanarina tao rehefa mitory izy mitory ny tenin'andriamanitra manambara jesosy kristy etsaka ny olona voakasika ary zavatra misy dia zao fotoana ifoazana maraina le fotoana le mahalatsana eny katramin'ny sabosy reny dia hafa ny fotoana rehefa lahady fa be lavitra no le fotoana aonoa zany be da be ny olona amin'ny andavanandro le fotoana lahady le eo am-piangonana le liturgika le mazatra be fa le alatsana eny katramin'ny sabosy amin'indray be olona be le eo am-piangonana le maraina miditra amin'ny enina zany fa rehefa le alahady hiditra amin'ny sivy ohatra nisy misy le olona latsana misy fiangonana moa le izy rehefa aveo sy mitary fa tianatenena hoe io rehefa tsy ny tompo misy fifoazam-panahy me mandroso mizara tenin'andriamanitra ary zay mahatonga tiako tenena hoe noho zay fampianarana zay noho zay zavatra omeny zay mety betsaka ny zavatra mbola tsy fantatra mety be zavatra mbola tsy voray fa nazavain'ny tompo dia mikasiany fizoroana vavovera zany zay koa hoe le teny tsy teny torina fotsiny fa zahay raha zay zao piraitam-po amin'ny tompo piraitam-po nateraka dada sy mama efa maro ihany nefa nanolo tena ho an' jesosy maro rehefa mibeva nanolo tena ho an' jesosy mety hoe mbola tsy éclairé araka ny tenena mety hoe mbola misy zavatra tsy fantany sy famarinana tsy mbola voaray fa
efa nisy fanekena Jesosy ao anaty ao ary matoko fa Jesosy atateraka azy efa farany. Fa ilaina ny tokantrano fa ao amin'ny tokantrano no amoahana mpanompon'Andriamanitra. Amen. Mamakianke le site fifoazam-panahy reny. Inona moa le site misy hoe Sentinelle Néhémie zay. Vakio zay Sentinelle Néhémie zay rehefa manam-potoana ianao ka mandeha sur internet Sentinelle Néhémie dia misy tantara fifoazam-panahy tao tany États-Unis, tany Angleterre sisy. Fa mahita ianao misy anankiray zay tsy tadidiko zay Jonathan Edouard tany anarana izy fa netiny mamany ambavaka tsy tapaka io rahalahy io. Netiny mama voatany amboako io dia efa netiny ambavaka. Netiny ambavaka fa nefa raha zay lehilahy zay lasa bory filazantsara nanerina ny États-Unis mitondra fifoazam-panahy satria le reniny no tondra bavaka anazy tao. Mba tahaka ny anana isika tsirairay avy rey hitondra bavaka ny zanatsika hoe mba ho zaza tena malala Jesosy ane reny. Tsara no mampianatra zaza, tsara hoe mahazo diplôma ny zaza, tsara hoe tafita amin'ny fianarana ny zaza, tsara hoe tena manana ny toerana maizy azy zaza rehefa lehibe. Fa ny tena tsara indrindra tafitanao any an-danitra io zaza io. Ny tena tsara indrindra dia any an-danitra io zaza io. Ianao no tompon'andraikitra ny amin'izay. Aoka hovonjena amin'ity taranaka maditra ity fa ianao tompon'andraikitra ny ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Malala tenin'Andriamanitra ampiasa mahafinaritra misy rehefa mahita miraita-po atao toa tonga dia miaraka avady aman-jana. Toy izy zay ireo zaza ireo aorianao mpitoro filazantsara ireo tian Jesosy ireo anambaran Jesosy ireo. Misy maromaro tsika tonga dia fianakaviana ray miara tonga mihaino tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe nge zany. Saroky gedina tamin'ny mbola kelikely netiny mamantato tamin'ny mbola tateria bobao natao batisa teria mratapahana tery zao izy ty jory tsara ao Jesosy miamandroso izy miaraka eo foana efa firy taona zay. Misy fikirisana zany misy faharetana miaraka amin'ny Jesosy. Ireo zanatsika ireo ny atsika rehetrarehetra atsika tsy andeha hono ny ankizy tsy tia moa tsy mazoto hono izy any iza ny taiza azy any iza ny anao ahoana ny rehetrarehetra zay rehefa mandeha ramplazo ilay atao dia miaraka foa zay mianatra. Ramplazo ilay atao dia miaraka foa zay dia mitory manambara mizara sisy ireo andraikitra napetraka Jesosy aminay. Ianao mametrahana tompo amin'izay, ianao aloha mila miditra ao amin'i Jesosy, ianao mila mandray a Jesosy, ianao mila manana tsara Jesosy. Hoenao bavaka ireo zanakao ireo mamboly. Ozy ilay izy indray moa ny anankiray misy ray aman-dreny zay, misy rahalahinay mpiray-tampo ao amin'ny tompo miara-miasa any Fransay. Ireo koa amin'izao tena mafana any Fransay, tena hoe miala tao amin'ny fiangonana-dehibe, miala miravidavitra sy ny fombafomba, miala amin'izao rehetrarehetra zao. Dia nisy taona ny sakafo teto satria hoe tamin'izany mbola natao batisan'ny jazakely reny zanany tamin'ny tsy miarony tsy fahalalana. Fa ozy le mamany tamin'izay isan'andro ao izy dia mivavaka ho an'ireo zanako ireo. Latsinainy ho an'ny anina, talata ho an'ny ranony, larobia ho an'ny anina. Entiko ambavaka foana ireo. Entiko ambavaka foana ireo. Dia hitanao vokatry le vavaka fa hitanao izy amin'ny rahalahany mpiray-tampo amin'ny aty moa tsy ke fantatra fa hitanao izy amin'ny rahalahany hoe olona mandeha amin'ny fahamarinana, olona matahotra an'Andriamanitra, olona tian Jesosy, olona misokava tompo ny masony dia tsy tao anatin'ilay fombafomba sy lavidavitra tsoa fa tena hoe mitory an Jesosy fotsiny trotro zao. Important zay raha lasa lava fifoazam-panahy manomboka ao an-trano. Amen. Ny fifoazam-panahy manomboka ao an-trano aza andrasany hoe aty bobao fotsiny mihaino tenin'Andriamanitra dia mandray tenin'Andriamanitra apahany aty. Ankoatr'izany ny anay isakariva tamin'izay mbola tao tokantrano dia misy culte isakariva mifandimby izy ray no mitarika zao, izy ray no mitarika zao. Na mbola volana zany le rehetrarehetra reny, na mbola volana rehetrarehetra reny hoe misy vo zany ao e, azontsika ve misy vo milatsaka ao dia na hoela na hoainga aloha ny tenin'Andriamanitra dia manino tsiry mamoa iny rehefa aveo. Fa tena tia ametraka zay amintsika tsiraray avy mihitsy aho hoe taranaka maditra izao taranaka izao aza mba ho isan'izao e. Fanambadian'ny lahy sy ny lahy ikenany am-piangonana, inona mbola hijanonanao ao. Fanambadian'ny vavy sy ny vavy ikenany am-piangonana, inona mbola hijanonanao ao. Inona koa ny zavatra ankoatran'izay? Mbola misy zavatra maro ankoatran'izay fa tena tia ametraka amintsika. Ahoana moa izy Josoa? Raha izao sy ny ankohonako dia ahoana? Anompo a Jehovah zay. Vidino aloha izy roponareo fa raha izao sy ny ankohonako dia anompo a Jehovah zay. Afantatra ty ho an'ny tanora zay tsy mbola manambady
raha an Jesosy ianao averika ty fa tsy voavoalohany any mizara ty raha an Jesosy ianao mibebaka marina ianao nanolotenao an Jesosy ianao a zany an'Andriamanitra ianao miainao anatin'ny fa ao zany le faleteny tsisy grefo dia za miteny ianao fa niaraka aminao raha nambady ianao zay tokony miaraka aminao amin'izay fotoana izay a ny tokantranonao efa mahazo vahana be nareo efa point be efa point gagné zay hoe efa samy resy lavitra ny filazantsara efa samy mibebaka mary efa samy nanolo tena no miaraka manorona tokantrano fa raha vao tsy zay ataonao io leraka vizana raha aka jeprisy ianao raha aka jebosita ianao hainao jebosita le hafa firenena sinona koa ny akoatr'izay itita reo hitahita rehetra reo reo hitahita rehetra reo tena hoe nanafana mihitsy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely aza mampanambady ny zanakao hafa firenena fa raha mpanambady ny hafa firenena ianao a dia hitondran'ireo zanakao reo hijangajanka zay Solomon nanambady hafa firenena izy rehefa nanambady hafa firenena izy nizara ny fanjakan'ny Israely mikorotana sahirana rehefa aveo tsy nanaiky ny tenin'Andriamanitra fa aoka hipetraka tsara ny tenin'Andriamanitra aza sodoka amin'ny bobosité tsy zay tety ivelany marina ilaina tsara jerena ihany zay fa ny voalohany le toe-panahy matahotra an'Andriamanitra ve manana sotoavana mandeha amin'ny fahamarinana ve mandeha amin'ny fahamasinana ve mandeha araka ny tenin'Andriamanitra ve fa ny fitiavana tsy resaka bika sy endrika fotsiny fa resaka toe-panahy sy toe-po amen sa tsy amen ametrao tenin'Andriamanitra ao tokantranonao ametrao tenin'Andriamanitra ao amponao alao ibanao tenin'Andriamanitra aza manaraka ny fanao zao ampono zao izy koa rehefa hiala ny onjo ho any amin'ny tany Kanana zanak'Israely tsy maintsy mandalo any on'ny Jordana rehefa andalo ny on'ny Jordana izy dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe maka vato 12 ao andavaka ao anaty rano dia hoenty mivoaka eny an-tanety dia mametraha koa vato 12 zanonao anatin'io rano io avy aloha janonao inona dikan'izay ny vato dia fiangonan'i Jesosy Kristy ianao zay dia hoy izy hoe avy aloha anatin'ny Jordana io vato io fa avy eo koa nasiana vato tery an-tanety najoro ianao koa zay tiana tenenina dia zao mila matiny amin'ny zao tontolo zao ianao mila matiny amin'ny tany Egypte ianao aza matsiaro ny any Egypte tsony aza mitady ny tany Egypte tsony fa efa mivoaka tany Egypte dia nandalo eo amin'ny Jordana ny atao hoe Jordana dia fahafatesana ny atao hoe Jordana dia mila tsy maintsy nandalo Jordana zay vao tonga any Kanana ahoana hoe tsy maintsy mandalo Jordana vao tonga any Kanana ny Jordana nefa tsy maintsy misy rano andehananao dia milevonao dia rehefa avy eo mivoaka ray tandidony amin'i Jesosy tsy maintsy miditra ny azo fijaliana ianao tsy maintsy mibebaka marina ianao tsy maintsy naray ny famonjena ianao zay ianao vao miditra any an-danitra ary io herin'ny azo fijaliana io fahafatesana ara-mofo io fahafatesana amin'izao tontolo zao io ao amin'i Jesosy irery any io dao tsika ivoaka amin'ny raha fitaritra sy ny fombafomba dao tsika ivoaka amin'ny lasitra zao tontolo zao dao tsika ivoaka amin'izay confort tsika sy zay materiel tsika ao fa andao tsika andeha hitory andao tsika andeha hizara ny ao an-tranonao dia ny any amin'izay manodidina anao mahafinaritra eny mijery baiboly ianao hoe Petera sy André rahalahy Jona sy Jakob rahalahy Jesosy nananampy rahalahy niaraka tamin'ny tao aty hoe misy mpiray-tampo niaraka aty zao iaina sy tony zako nanana momba ny ava sany ambitsana zozy tantely ato misy mpianada ato misy mpiravavy misy mpirahalahy mahafinaritra zany miara manompo an Jesosy amin'ny fomba dio amin'ny fotsoky zany fa arotsay ny arato e arotsay ny arato matoa ianao tonga eto tiany Jesosy ianao zay andova fiainana mandrakizay fa tiany koa ianao ambotsakarato ohatra nataony rahalahy tato efa nakakoa zao anatosika fa anaika Jesosy izy mianakavy rehetrarehetra fa mila mandrotsaka ny arato ianao ho aiza zany ty fitaranako ty ho aiza ty mandidiny teo avelanao amin'izao ve
atao ahoana ny ahita lozan-droa firenenao zay mahatonga atsika mitoro-teny amin'ny matv zay tsika mandefatsika andefasantsika toro-teny anisorana tompo amveriko matv io no fikasiany raha anabavy zay tery tao anaty dao ray alefy io fa any miady vaso misy mandray an'io any marolano misy mandray an'io any beza misy mandray an'io any mitsitsy be tarimena any toliary any misy mandray an'io io teny tsisy kleny io mila torina mila zaray télé privé any Mazanga mandefa toro-teny télé privé any Tamatavy mandefa toro-teny ary mbola itotsika mbola andefa toro-teny amin'izay toy rehetrarehetra mbola itotsika andeha hiazakazaka tetiny Madagasikara ty anambarana fa ho avy Jesosy niveriny Jesosy ary mila miditra amin'ny Jesosy ianao. Halleluja! Ao zay nampitarana kamadisy tena ianao idira ao amin'ny Jesosy. Tsy ampy fiainanao raha tsy ao amin'ny Jesosy. Raha vola sereny zany tsy afa-po anao zany. Amen na vasy amen. Tsy afa-po anao zany vola sereny zany. Angetaheta foana ianao fa ny afa-po anao dia miona amin'ny Jesosy maro. Fa raha hoanehanao zao rehetra zao ataonao zay rehetra zao fidinao zay rehetra zao ataonao zay rehetra zao ho ianao ohatra mangetaheta foana ohatra ny ranontsiro ohatra ny ranontsiro misotro mbola mangetaheta ihany fa misotro zay rano zay omeko azy tsy angetaheta intsony tsy angetaheta intsony. Zava-dehibe no miona amin'ny Jesosy. Zava-dehibe manao vain-dondra rano mitony an'i Jesosy. Zava-dehibe manao vain-dondra rano miaraka amin'ny Jesosy. Halleluja! Isan'ny vonona hiaraka amin'ny Jesosy maro. Tapa-kevitra anary zao tontolo zao anary ny fiainana taloha anary ny mahomba zao fiaina zao rehefa hiaraka amin'ny Jesosy. Fa zay konao fa ao Jesosy ny tena liberté. Marina sa tsy marina? Ao amin'ny Jesosy ny tena liberté. Liberté tsy manota. Liberté tsy manota. Liberté tsy voageja. Fa liberté manao sitrapon'Andriamanitra. Betabe inona zao tady Jesosy fa azona vola e. Betabe tady Jesosy amizao tady Jesosy azona materiel e. Fa inona le zavatra matoriko tsy sasatra miteny aminao hoe rehefa tonga le manan-karena teo amin'ny Jesosy inona no tokony atao? Natao daholo ny rehetra nanajadana sy mamany tsy nanambaka tsy namon'olona natao daholo zany rehetra zany mbola tsy nananampy fiainana mandrakizay izy tsy mbola nananampy izy eo Jesosy ty zavatra reny ianao amdiony fanananao rehetrarehetra dia omeo ho an'ny malahelo dia manarahy. Zay rehefa ao Jesosy mamotsitra ny zavatra rehetrarehetra dia manarahy. Fa ahoana nataon'ilay mpanan-karena? Lasa izy dia nalahelo izy dia lasa izy dia nandeha. Tsy zay. Dia Jesosy fe nanampitamay azy hoe fiara ao fa lamina zany afifa zany sa mandeha. Nanao zay ve Jesosy? Navela Jesosy nandeha tamiko. Sarotra be ozy idira manan-karena fanjakana. Io Jesosy io tsy misy tao hoe tsy manampitamby a. Tsy manampitamby fa velany andeha any ianao. Dia ole ray aman-dreny mpitoro-teny zay hoe raha vola tadiavinao mandana fa ho hitanao zany. Raha materiel tadiavinao mandehana fa ho hitanao zany. Ary atao Jesosy ho hitanao zany fa atao Jesosy tsy afa-po amin'izany. Atao Jesosy ho azonao rehetra io fa atao Jesosy tsy afa-po amin'io ianao e. Atao Jesosy mbola mangetaheta foana ianao fa mandana ao izy. Ray aman-dreny malefaka be zay efa fitoro-teny. Mandana dia atao dia ho hitanao daholo izy dia ho azonao daholo le vola dia ho azonao materiel dia fa tsy afa-po amin'io mihitsy ianao izy angetaheta foana ianao. Atao Jesosy ho azonao foana io. Fa ny afarany iverinao amin'ny Jesosy any ianao izay ny azalina sy nivezivezy amin'ny karazava-tso. Mamitaka mihitsy raha zao tontolo zao. Jesosy any da lasaina vavy a. Raha mitombona rena aza anorenana ny fo. Raha mitombo materiel aza anorenana ny fo. Fa misy consacré ho an'i Jesosy. Ho an'i Jesosy. Fa tsy hitondra fiadananao anao afa-tsy Jesosy any. Zavatra rehetra ho levo, zavatra rehetra ho potiky, Jesosy any ny eo. Amen. Jesosy any ny eo. Hoe vavaka. Ampiry zadavavaka tsy miaraka. Iza no ay any an-davitra. Tsy misy hafa iriko takanao. Zavatra iray aloha Jesosy eo. Amin'izao volana janvier zao fiandohan'ny taona zao atolorana Jesosy ny mombanao rehetra. Atolorana Jesosy ny fiainanao. Atokanao azy ray manontolo mombanao rehetrarehetra. Tompony lehibe zao io